vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandeha tsy mba mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Amen. Averiko ihany, Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Tenenao zay na manao zafady. Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Rehefa mivavaka tsika dia tsy maintsy misy zavatra mitranga foana rehefa eo ny tombo. Tamin'ny omaly zay tao Antananarivo tao dia nanatanteraka fitombavaka lehibe. Soloana ty mety ay ohatrany tsy mitovy marina. Dia misaotra an'Andriamanitra fa maro dia maro ny olona afaka teo ny eo. Nisy ramatoa lehibe anankiray zay azony kamera tsara mihitsy nidirany teo, mbatain'ny olona tsy mahay mandeha. Fa tena malemy otra menaka, ny sandry mahikely, ny tongo mahikely. Tena hoe olona efa tahorana ho faty, mibabena niditra tao am-piangonana. Fa omaly tao anatin'ny vavaka, sitrana tanteraka vehivavy. Alleluia! Izy ihany no nitondra ny tena nandeha nody. Ary nagagary, nandalo teo amiko izy, saika tsy fantatro. Zany paster ozy izy le nalemy teo e. Sa ozy izy le narary be teo. Ka ianao lasa nanao satroka fotsifotsy, dia lasa matanjaka be. Ka ianao manana finoana. Fa izy zavatra ataon'ny tompo eto amin'ny Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny fomba tsy mahazatra. Misy fotoantsika mahalala hoe rehefa manao an'izao tsika dia mamaly antsika Andriamanitra. Fa misy prinsipe tena marina moa tsy dia tena madika le hoe prinsipe le hoe fomba. Fa zay ny azoko ilazana azy. Zay tsy mahazatra atsika nefa ihany koa lalana anankiray hamaliana Andriamanitra vavaka atsika. Exodus 17 lasika dia eo amin'ny andininy 12. Exodus 17 dia ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa vizana ny tanan'i Mosesy, ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Jakoba 5 dia ny andininy 9. Tena Andriamanitra efa laninao tsinjery kosa angam'izany. Jakoba 5 dia ny andininy 9. Jakoba 5 dia ny andininy 9. Koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha. Ahoana hono azafady? Koa mifaneke eloka ianareo. Avereny kely azafady. Ataovy mafimafy kely. Ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Fa ny fiasan'ny vavaky ny marina ozy izy dia mahery indrindra. Misy zavatra efa mazatra antsika rehefa mivavaka hoe ianao no mivavaka, ianao no miantso an'Andriamanitra, dia mamaly anao Andriamanitra. Mamaly vavaka anao ny tompo. Efa mazatra antsika izany. Ianao no mangataka amin'Andriamanitra, ianao no mitolona amin'Andriamanitra, ianao no miantso an'Andriamanitra, dia mamaly vavaka ny tompo. Andriamanitra tena mamaly vavaka.
tena mamaly vavaka. Fa ny olona valian'Andriamanitra vavaka dia ny olona mivavaka amin'ny etaeta sy amin'ny fony ray manontolo. Naiza naiza toerana misy ianao dia tadidio fa amin'ny fotoana ianao mivavaka amin'ny fony ray manontolo ary amin'ny etaeta amaly ianao Andriamanitra. Eo akaiky n'izay mitady azy izy, ary Andriamanitra tsy manao tsintsinina ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Mahatonga ny olona tsy valian'Andriamanitra vavaka dia satria ny antony zatra mivavaka izy, satria tsy mangetaeta izy, satria tsy tery izy, satria tsy amin'ny fony ray manontolo ny vavahany hitedavany an'Andriamanitra. Mieritretra izy manao hoe rehefa tonga ao am-piangonana dia mamaly Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra tena mamaly vavaka, fa ireo olona mivavaka amin'ny etaeta sy amin'ny fony ray manontolo. Raha hivavaka amin'ny fony ray manontolo ianao, amin'ny etaetanao ray manontolo, amin'ny telaka misy ity amaly ianao Andriamanitra. Amen. Ohatrany tsy ampy tsara le amen anao. Amen. Tsy hofiranina manao amaly ianao Andriamanitra raha tena hivavaka amin'ny fony ray manontolo ianao. Tena hivavaka amin'ny fony manontolo ianao. Misy tantara anankiray tao anatin'ny Baiboly, tantarany Ana, Madamy Ana. I Madamy Ana efa pino ela be ny vavaka nanompo an'Andriamanitra. Fa ny problema dia ity, mampirafy ny vadiny. Tsisy miditra amin'ny lohany Ana zany fivavahana zany, fa ny atongavany ao am-piangonana hanara-maso ny vadiny. So dia mbola maka hafa ao am-piangonana indray io, so dia mbola manao ny ataony ray io. Ny pastera ty anoloana ty miteny manao hoe akipizo ny masonao, ny eny Ana vao may avandravandra ny masony, satria anara-maso ny ramoseny izy. Ary ny zavatra antony atongavany ao am-piangonana tsy hitady an'Andriamanitra, fa mba afany manaraka ny ramoseny. Misy olona tonga ao am-piangonana fa zavakafa ny atongavany ao, hijerijery, hitazatazana, hitsapatsapa hoe manahoana zany vaony oloko zany. Tsy ahita an'Andriamanitra amin'izany ianao. Zay natonga ny Ana momby izy nandritry ny taona maro tsy nahazo valim-bavaka, satria tsy mivavaka tamin'ny fony ray manontolo ary tsy nanana etaeta fa nanara-maso ny ramoseny. Fa vakio ny Samuela voalohany toko voalohany, fa nisy fotoana tonga saina amin'izay ihany. Teo ambony latabatra rehefa nihinan-kanina ny olona, tonga dia navelany ihany ny sakafo. Lasa izy nifady ihany nanakany am-piangonana. Dia ho aiza ianao izy ny vadiny, zaho izy ndeha hivavaka ho any am-piangonana. Hitady an'Andriamanitra satria tonga saina izy. Rehefa tonga tao am-piangonana amin'izay izy, tsy ohatra amin'ny mahazatra, fa izy ny ten'Andriamanitra, nitomany izy, namboraka ny tao am-pony rehetra tamin'Andriamanitra izy. Io ny varavarana nanomezan'Andriamanitra azy zanakalahy antsoina hoe Samuel. Androany dia misy Samuel, misy valim-bavaka zay nomanin'Andriamanitra ao anao. Matoy ianao navelan'Andriamanitra ho tonga eto amin'ny telaka misy ity, tsy alamainy zany ianao. Mandray ny anjaranao ianao androany, mandray ny anjaranao ianao androany. Amen. Hoe mandray ny anjaranao ianao androany. Amen. Raha miny ianao fandray ny anjaranao ianao sady mitia tanana mafy ianao, mika hoe amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fa inona mila ataonao androany? Inona mila ataonao androany? Vavaka amin'inona? Amin'ny fonao ray manontolo ary amin'ny etaetanao ray manontolo. Andriamanitra tsy matity, Andriamanitra tsy mahihatra, Andriamanitra tsy mahity. Hoe fa maninona ary Andriamanitra ity zavatra ity tsy omenao mihitsy. Tsy any amin'Andriamanitra ny problème, fa jereo ny problème ihany. Tonga ao am-piangonana ihany fa tsy tery, tonga ao am-piangonana ihany fa tsy mamboraka ny fony ray manontolo amin'Andriamanitra. Misy amintsika reto, misy zavatra mahazo anao fa na ny vadinao aza na ny zanakao aza tsy azonao tantaraina an'izany. Aiza renao ny amboraka an'izany? Ianao nefa rehefa tonga ty am-piangonana tsy tena miresaka amin'Andriamanitra, tsy tena mangetaeta, tsy tena mamboraka ny amponao. Zany nge le problème. Andriamanitra te hamaly ianao. Hitanao tamin'ny nisy taona teto tamin'ny tapabolana ve izy iny? Fantatr'Andriamanitra nge ny olona mibarotimo e. Satria ny olona misy problème ara-maso tonga dia hita ty ivelany. Fa hono izy Jesosy tamin'ilay olona marary tamin'ny Bartimeo. Bartimeo, inona ny teneniny? Efa hitan'izao ny problème. Fa inona ny teneniny Jesosy? Mbola nanontaniany izay hoe inona ny tianao ataoko aminao? Kanao zany.
Na dia hitan'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao tsy tonga dia mamaly anao izy, fa ianao aloha mamboraka aminy ao am-ponao dia mamaly anao izy. Androany misy anjaranao eto. Misy anjaranao eto amin'ity toerana ity. Hallelujah. Hoy aho hoe misy anjaranao eto amin'ity toerana ity Androany. Amen. Raha hivavaka amin'ny etaeta ianao, raha hivavaka amin'ny fonao ray manontolo ianao, hitan'Andriamanitra io zavatra mahazo anao io. Andriamanitra ve dia amelanao hijaly? Andriamanitra ve dia amelanao potika? Andriamanitra ve dia amelanao afabaraka? Tsy any amin'Andriamanitra ny problème, fa le fivavaka ao amboary. Tsoforanina manao Andriamanitra tena mamaly vavaka ary amaly anao izy androany. Andriamanitra tena mamaly vavaka ary amaly anao izy androany. Amaly anao izy androany. Amaly anao izy androany. Mino zany va ianao? Amen. Misy fotoana tany Ambatondrazaka moa zay tamin'ny herinandro dia miverina tao an-tsaiko le tantara. Nandalo ady mafy zay. Ambatondrazaka tanàna nabe anay. Fa nisan'ny tanàna nandalovana ady mafy an'keo. Tao amin'ny tanàna n'Ambatondrazaka eo. Nisy fotoana nandalo ady mafy zay mivady. Tao amin'ny renivohitra io. Renivohitry ny fatra loatra. Tsy hitanao tsony zay atao. Ny asa tsy mety mandroso. Ianao tsy hitan'ny olona, ianao mandalo ady. Ianao sahirana ara-tsakafo, tsy mihinan-kanina. Dia nisy fotoana zany amin'ny maraim-pianakaviananao dia hitanao le zanako malemilemy, hitanao le vadinao malaindaina satria efa somary tsy normal ny sakafo. Dia nisangisangy le zanako vavy matoa mba hanalanala sorosory an'zareo, bitsiko andray le zanako vavy. Ianao izy madamako ny eto amin'ny problème efa miditra mbola nampinao ndray. Zaza mba mieritreritra mba misangisangy amin'le zanako zany dia mba mialala kely ny vesatry le zanako sy le vadinao mba mialala fa bitsiko andray le zanako. Ao anaty fahoriana ao anaty ady. Ohatrany hoe tototro zany ianao. Ny tranonay tamin'izany mampahery anao raha tena ao anaty fahantrana ianao tongeto fa io vitataranao eo. Hallelujah. Tara loatra le amen anao. Hoy aho hoe io vitataranao eo. Amen. Ohatran'izao ny be le trano. Ohatran'izao ngamany. Karikary kely ohatr'izao. Ino? Dia misy varavarana kely ohatran'ny varavarana helikoptera zay. Kely dia varavarambe anankiray. Miondrika kely ohatr'izao ny miditra anaty le varavarambe. Dia kodoro le ina moa ny anaran'ireny? Malalay. Sa ina ny filazan'ireny pasera? Goailaka sa ina ny anaran'ireny? Kodoro sesika? Sa kodoro mololo? Ino mba fanananay tamin'izany? Dia gitara anankiray zay, gitara eo anelanelany gitara sy ny kabosy. Ataonao hoe gitara tsy gitara, ataonao hoe kabosy tsy kabosy. Tonga saina ny ray andro. Hoe fa maninona zay? Mpanompon'Andriamanitra nefa mandalo ady be tahaka an'izao. Tena nanomboka navelako ny zavatra rehetra, navelako ny kabosy. Navelako teo ny vadiko sy ny zanako, nakakoain kely tery amin'ny sisiny tery dia nivavaka amin'izay. Teo ny nalalako hoe ianao rehefa tena mivavaka amin'ny folo ray manontolo, naiza naiza toerana misy anao mamaly anao Andriamanitra. Amen. Rehefa tena amin'ny etaeta, rehefa tena tery anao ary ny fonao no loaranao amin'Andriamanitra, mamaly ny tompo. Dia nakakoain kely dia nivavaka. Hoe Jesosy raha tena velona marina ianao, manao fagagana. Hitanao ny fahorianay. Tena ao anaty fahasahirana zay tompo. Vavaka teo amin'le zorotrano teo Vita kelikely le vavaka, misy olona nandondona tao ambaravarana. Jereko, voaka avy ihany. Olona tsy fantatra akory. Zay izy mivady, saky hitadin'izany pasteur Frédéric zany. Hoe ohatran'ny ato izy mipetraka. Za le izy ao mantsendro zareo. Dia mandrosoa ao an-trano. Gaga be ry zareo nahita ny tranonay. Hoe ato ve anao mipetraka? Eny ato ao mipetraka. Ka zao izy zay mivady mpanao aferana vato. Ary avy nanapoaka vato zay mivady io. Dia zay mivady rehefa avy manapoaka vato, mahazo vola be amin'ny vato, dia mivavaka zay mivady.
dia misafidy mpanompon'Andriamanitra asiana soa. Ka zay mivady ozy izy dia naheno feo mazava hoe mila makaty Ambatondrazaka zahay satria lavitra be misy anay, dia mitady an'izany pasteur Frédéric zany, dia Alleluia! navoaka naveny anaty sakosy any vola ray hetsy ny meny tamin'izany fotoana zany, vola be zany tamin'izany a, efa ela be zany, mbola ray ny zanakay tamin'izany, ray hetsy ny navoaka ny avy any fa tsy androko izay nandehana ny andizako. Alleluia. Rehefa tena mivavaka amin'ny etaeta sy amin'ny fonao ray manontolo ianao, mamaly ianao Andriamanitra. Amen. Tsy manao tsinitsina ny adinao zany izy. Fa ny mahatonga anao na tsy valian'Andriamanitra dia ity, ohatrany hoe zatra mivavaka fotsiny ianao. Ary narary zava-kafa no mitarika anao any am-piangonana. Variana mijerijery ianao, variana mandinidinika ianao, fa tsy miatrika tsara hitady an'Andriamanitra. Zay ny voalohany, Andriamanitra mamaly vavaka. Zavatra faharoa dia ity, misy fotoana raha dinina amin'ny Baiboly dia misy trangan-javatra eo amintsika zay tsy maintsy ilanao vavaka avy amina mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Alleluia. Zany hoe raha ianao rery no mivavaka ho an'le izy, dia mety ela be le izy vao hitsanga eo aminao na tsy hitsanga mihitsy le izy. Jerenareo ny tantara atao anatin'ny Baiboly misy fotoana Miriam boka no fahaizan'Andriamanitra, saika maty Miriam ratsy Mosesy ny fonao azy. Tato anatin'ny Baiboly nisy fotoana Lota mianakavy saika ringany tao Sodoma sy Gomora, fa nisan'ny Abrahama mpanompon'Andriamanitra nanao intercession, mivavaka ho an'ny Lota mianakavy. Ny anjely tonga tao Sodoma sy Gomora niaro ny varavaran'ny Lota ary namoaka n'izy mianakavy, tsy valim-bavaka Lota fa vavaka Abrahama. Amen. Misy fotoana misy zavatra tenao tsy vitanao rery fa mila vavaka mpanompon'Andriamanitra. Ary zay mantsara n'ity fotoana larobisy alakamisy ity, hivavaka ho anao zay rehefa avy ao. Amen. Fa isy fandresena avy any an-danitra ho tonga ao aminao. Alleluia. Isy fandresena avy any an-danitra ho tonga ao aminao. Amen, amen. Amen. Ataovy mafitsara ny amen na raha lasena vavaka. Amen. Ilainao ny vavaka avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Jerenareo tsara. Zany Josoa zany lehilahy mahery zany. Matanjaka zany. Mpiady mahery zany. Fa maninona eto amin'ity Exodus 17:12 ity, fa maninona tsy Josoa fotsiny miady dia resy ny Amalekita, fa maninona mila Mosesy mitondram-bavaka ny Josoa mba haresy ny Amalekita. Ianao za mety hoe za mahery mivavaka, za mahery mifady ihany, za mahery manao an'izao, za mahery manao alim-bavaka, tsy mila vavaka avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, diso ianao. Tsy mahery no Josoa ianao. Fa na i Josoa lehilahy mahery azy, mila vavaka mpanompon'Andriamanitra. Io mifameno, mifamezam-pahasoavana. Mosesy mila anao, fa ianao koa mila Mosesy. Marina anay zany. Mosesy mila anao. Teto amin'ity tantara ity, raha tsy nisy any ora sy Arona nanohana ny tanany, vizany Mosesy. Mosesy nila ny vahoaka, fa ny vahoaka ihany koa nila Mosesy. Misy zavatra tsy hitsanga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra mijoro mivavaka ao anao. Atao anatin'ny Baiboly misy lehilahy antsoina hoe Jeroboam, mpanjaka izy io. Nanana problema tamin'ny tanany any amin'ny mpanjaka voalohany 7:1 maty ny tanany, maina ny tanany, fa soa ihany fa nisy lehilahin'Andriamanitra mifona ho azy, mivavaka ho azy, dia niverina tamin'lohany ny tanany. Misy fiainan'olona tsy verina amin'ny lohany mihitsy raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra mijoro mivavaka ho azy. Na manana ampotakanina azy olona io, na mahery fotakanina azy olona io, misy fotoana tsy maintsy mila mpanompon'Andriamanitra. Ary mialatsiny amin'ity teniko ity, fa misy zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao, tsy valim-bavaka ao fa valim-bavaky ny pasteranao sy ny mpanompon'Andriamanitra ny vavaka ao anao.
Ianao zany faly manao hoe nandresy valian'Andriamanitra vavaka no tahian'Andriamanitra no arovan'Andriamanitra fa ny tena marina lota narovan'Andriamanitra tsy valim-bavaka lota fa i Abrahama ny vavaka ho azy. Valim-bavaka i Abrahama. Miala tsiny aminareo fa tiako ianao amaly tsotra. Iza taminareo reny efa nisy fotoana na eny ianao hoe reradreraka ny vatanao, reradreraka ny ara-pananao. Hitanao? Misy fotoana ianao reraka. Ary zay ny nahazo lota menakavy. Dia nitangorona ny mponina tao Sodoma sy Gomora amaky ny tranony lota. Fa noho ny vavaky Abrahama, Andriamanitra ny eny vavaky Abrahama dia naniraka anjely hiaro ny varavaran'ny lota. Amin'ity volana febroary ity, amin'ity taona ity, niza mpanao ratsy hiditra eo amin'ny varavaranao, Andriamanitra ny hiaro ny varavaranao. Amen. Ny varavarankelinao, ny vavahadinao, ny lakoronao, ny Amen. tokantranonao. Ho arovan'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao. Amen. Alleluia. Ho arovan'Andriamanitra ny ny varavaranao, ny varavarankelinao, ny vavahadinao ary ny ankonanao. Tsy tafiditra tao, nataony anjely jambeny, ny diny anjely ny varavarana. Lasa tsisy varavarana ny trano teo anatrehan'ny fahavalo. Fa ny tena marina dia ity, tsy valim-bavaky loto io, fa nisy lehilahy anankiray mpanompon'Andriamanitra antsoina hoe i Abrahama ny fona ho an'ny lota menakavy. Hitanao a? Indrandray a? Misy karazana mpino manana olana amin'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra manana olana amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy resaka devolo ny problemany fa olana ara-panahy. Somary tafasaraka amin'Andriamanitra izy, somary nivily lalana niala tamin'Andriamanitra izy, na ihany koa nanao safidy diso ilay olona tahaka ny lota, nanapa-kevitra diso, nandray fanapa-kevitra izy dia ny fanapa-kevitra ny raisiny ihany namatotra azy. Dia lasa lavitra n'Andriamanitra ilay olona, ankana mivavaka ary izy, lasa tsy tafakatra ny amin'Andriamanitra ilay vavaka ataony, dia mitady olona hijoro am-banga Andriamanitra. Zay ny ilana mpanompon'Andriamanitra. Mety tsy fantatrony ny antony io ady mahazo anao io, mety resaka ara-panahy, mety resaka olanao amin'Andriamanitra, mety resaka fangatsetsehana ihany koa na décision diso, fanapa-kevitra diso. Fa androany zay mpanompon'Andriamanitra hijoro hivavaka ho anao, fa tsy maintsy safidy ianao, tsy maintsy mandresy ianao, tafatsangana ianao, tafatsangana ianao, tafarina ianao, mahita lalana misokatra ianao, manomboka mitelaka misy ity, zay misy sady mity-tanana mafy, mika hoe amen, 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 Amen. Amen. oh ataovy mafy tsara le amen azafady. Amen. Alleluia. Hallelujah. Misy fotoana mila mpanompon'Andriamanitra ianao hivavaka ho anao. Aza manao tsintsina mpanompon'Andriamanitra fa hitanao olana zany. Na tsy manana diplôma noho ianao ary le mpanompon'Andriamanitra, na diso daholo ny teny frantsay avoaka ny vavany tandremo, tsy ianao ny antsoany fa Andriamanitra. Misy amintsika nanday masakisaky dia miady amina mpanompon'Andriamanitra, masakisaky dia manao tsintsina mpanompon'Andriamanitra. Mety ho avanao koa ary le mpanompon'Andriamanitra, dia ozy izy ianao manao avanay eny eo e, tandremo tsara, fa miteraka olana aminao zany. Ny fisina mpanompon'Andriamanitra, iran'Andriamanitra ho anao, arena ho anao zany, arena ho anao zany, fitahina ho anao zany. Hallelujah. Ary matoa Andriamanitra maniraka mpanompon'Andriamanitra amangy anao izay. Ndika aloha hoe amangy anao izay, i zavatra lehibe ho avy ao aorianao dia alefa ny aloha mpanompon'Andriamanitra. Maro aminareo reny hita surprise amin'ity volana febroary ity, zavatra tsy ampozona mihitsy, zavatra nieritseretinao tsy hitranga antsony mihitsy, hitranga amin'ity volana ity, hitranga amin'ity volana ity, hitranga amin'ity volana ity. Amen. Amen. Zavatra efa andatsany satananao, ye akotsina ny anao ohatran'izay fa lany kara, ambato be voky io, tsy possible tsony, ianao ry mety tsy anapotsony, fa ahita surprise ianao amin'ity volana ity. Amen. Zay ny zavatra faharoa, mila mpanompon'Andriamanitra ianao, na mahery be ary ianao. Misy olana indray alaim-panahy mahery matanjaka mandroso ara-panahy, mahery mivavaka be, toy izy manao za tsy mila mpanompon'Andriamanitra. Manana olana amin'izany ianao. Raisy ny mpanompon'Andriamanitra, iran'Andriamanitra ho anao, mahaiza mandray an'ireny, mahaiza mandray fahasoavana amin'ireny.
Zany mihitsy. Fahariana ao antsika reny. Aza mijery ny paoziny. Aza mijery ny bikany. Aza mijery ny fahaizany. Andriamanitra naniraka anio. Vavaky Abraham nitahiana Lota mianakavy. Vavaky ilay lelan'Andriamanitra nasitrany ny Jeroboam. Vavaky Mosesy nanasitrany Miriam. Vavaky Mosesy nampandresy ny Joshua lehilahy mahery. Amen. Mahaiza mandray an'izany fahasoavana zany. Misy fotoana ianao mila mpanompon'Andriamanitra. Vavaka ho anao. Mifona ho anao. Mameta tanana ho anao. Ary zany ny antom-pisiny zao iraka zao. Zao fotoana isaky ny alarobia alakamisy zao. Ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra zao mety mipetrapetraka milamindamina. Fa zay tena nirana mihitsy hivavaka ho anao, hikarakara anao, ameta tanana ho anao. Ary tsy avelanay ianao raha tsy tonga any an-danitra voalohany. Amen. Mandresy eto amin'izao tontolo zao. Mandresy eto amin'izao tontolo zao. Amen. Zay tsy nirana hitady vola. Zay tsy nirana hikarama. Nirana zay hikarakara anao. Amen. Tsy mba mafaly anareo ve zany? Tsy mba mafaly anareo ve zany? Ataontsika mafimafy ny teke. Isoratsika ny tompo ireny fandarantsika rehetrarehetra ireny ary misaotra anao ihany koa mbola miantsona matoky eto amin'ity fandarantsika ity. Araky ny efa niteneniko teo dia fotoana ngeza be ny fotoanantsika amin'ity sabotsy ity. Mila mivonona tsara ianao mila mangetaeta tsara ianao hitady an'ny tompo hitady an'Andriamanitra, hivavaka, hiantoraka amin'ny tompo. Aza merikerika antsony, aza vela isy sakana atonga anao tsy hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Aza vela isy sakana atonga anao tsy hiantoraka eo anatrehan'ny tompo. Na inona voninahitra nananao ninina diplôma anao ninina fahaizanao ninina zavatra hanananao, aza tao sakana ho anao zany. Mila ny tompo ianao amin'ity sabotsy ity, mila n'Andriamanitra ianao, ary ny tompo irery ihany no afaka nanasitrana ny namana boka. Ny tompo irery ihany no afaka nanova ny fiainan'ny Zakaiosy. Ny tompo irery ihany no afaka nanangana n'ilay zanak'ilay lehilahy manam-boninahitra anankiray antsoina hoe Zaora. Ny tompo irery ihany no afaka nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Ary ny tompo irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany, no afaka nanafaka anao ao anatin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao eo. Ho antsika avoaka ny Tomasina rehetrarehetra, ho antsika eto atapitranana Tomasina zany sy ny manodidina rehetrarehetra, dia ity le fotoana anitanako anao na ety amin'ny Paradise Ankiriry teo aloha zay lasa trano fivavahana vaon'oloko amin'izao fotoana izao, na ihany koa eto Mangarany 2 dia isy fotoana ngeza be arahana délivrance matanjaka tanterantsika amin'ity sabotsy 5 ny volana martsa ity zay iresantsika manokana ny amin'ny rahan Jesosy, ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, ny amin'ny fandresena ihany koa. Tadidio tsara fa na hitady fandresena naiza naiza ianao, hitady vahaolana naiza naiza, ka Andriamanitra mihitsy ny manidy ny lalanao. Malahelo milaza aminao fa sarotra ny lalanao. Fa rehefa Andriamanitra koa no miteny aminao mpandresy ianao, na izao tontolo zao na olona iza na iza hitsangana nohatra anao, tsy maintsy mandresy ianao ary tsy maintsy mandresy ianao. Ka ho antsika eto atapitananany Tomasina sy manodidina zany dia misy an'ireto toerana ngezabe anankiroa reto ny tena marina moa dia manerana ny Tamatavy dia misy trano fivavahana vahaon'ny oloko eny amin'ny toerana misy antsika eny. Fa reto mba sy nianiko manokana eto amin'ny Paradise Ankiriry na ihany koa Mangarany 2 ao ambadiky Damaskosy samy amin'ny 7 ora maraina ny fotoana. Dia milaza amintsika rehetrarehetra naiza naiza toerana misy anao eto ny ankonana sy ny fianakaviana hiaraka ho tonga anatrika n'ity fotoam-bavaka lehibe ity amin'ity sabotsy 5 ny volana martsa ity tena ataovy ny fomba rehetrarehetra. Aza vela isakana nakana anao tsy ho tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Andriamanitra miandry anao ary ianao miandry ny tompo, dia ho hitanao ny fandresena avy amin'ny tompo ao anatin'izany fotoana lehibe zany. Tahin'Andriamanitra tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko,
Bahaw ni ulku. Nandiyan tititis ba as. Now